Tsy azo atao ambany-javatra ny ady amin'ny herisetra amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy ary izany indrindra no antony nanaovana ny hetsika izay nahatra 9 andro ny farany ny alakamisy 14 desambra 17 tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ary niara ny fanometanana tamin'izany ny komuna ny tanàna Rivorenivohitra tariny ny ben'ny tanàna Lalaora Valomanana sy ny fédérationna Mafubo international ny ampy ireo fikambanana maro tamin'ny fanatotosana ity hetsika ity. Toy izao indrindra ny santiona ny afatra no entin'ny ben'ny tanàna ny Arivo Lalaora Valomanana. Mbola misy vehivavy maro be ny atokantrano any tsy mba mahita fifaliana, tsy mahatsapa fiadanana ary tsy mahafantatra akory izay lavina tokony hombany. Dia itsika izao ny joro azahoantsika manavitra ny vehivavy toa antsika. Ka dia Madagasikara dia anisan'ny firenena nankatoa ny fifanekena mikasika ny famongorana ny ady amin'ny endriky fanakavana ny anjady amin'ny vehivavy ary milaza ireo fepetra ireo ny toromarika miantoka ny fampanjariana feno ny zoan'ny vehivavy. Tsy ataontsika miala maina izao fivoriana izao fa ahitantsika vahaolana, ahitantsika paikady, ahitantsika tetikasa ihany koa hoentsika mamonjy ireo rahavavy namantsika. Dia ataontsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fifaliana sy ny fiadanana kosa dia iritsika mba ho tamiteraka isam-pianakaviana. Indrindra moa izao akatoko ny krismasy izao dia hoe tena hoe izany krismasy izany dia famonjenana Jesosy Kristy tonga teto amin'izao tontolo izao izany dia hoentsika vonina mandrakarivotsika hiady ny zoan'ny vehivavy. Fa nisan'ny songadina ihany koa ny ananganana trano mba ahafahana mifanerasera sy mifanakalo hevitra ary mifandray mba ahafahana mihetsika amin'izany hoe ady amin'ny herisetra mahazo ny vehivavy sy ny ankizivavy izany. Ka eto Antananarivo no ananganana ity trano ity. Ny komuna tanàna Rivorenivohitra no anomeny tany. Mitondra amin'ny fanazavana ny tsara ho fantatra Ramatoa Céline Nathalie Razafin-dehibe izay mpitarika ny fédération Mafubo international eto Madagasikara. Samba ny angambo izao amin'ny tantaran'ny vehivavy malagasy no hoe ndao ny vehivavy tsy ankanavaka samy manana ny firena misy azy zay io. Misy ny manao politika, misy ny tsy manao politika, hafa ny manana ny finoana, ny firazanana fa zavatra tokana ny mampiray anay ady amin'ny herisetra ary raha te handroso isika dia miady amin'izay. Sanatria kory tsy ady amin'ny lehilahy fa fifanomezan-tanana io azadina fa misy koa ny vehivavy manao herisetra fa tsy ny vehivavy ihany niara-ny herisetra, misy koa ny lehilahy hiara-ny herisetra. Ny tanjona dia anangana an'ilay trano be araka ny fanambarana teo ny komuna no hanome tany ny vehivavy. Izy io dia ho safidiana miaraka izay le hoe komision natsangana rehefa avy eo dia ny rehetra ny fanome tanana amin'ny fananganana ny trano io. Izay ny antsointsika an'ireo mpitantsory karateknika sy arabolo ireo mba hanampy antsika amin'izay fananganana an'izay trano izay. Tsy ho an'ny mairie n'Antananarivo, tsy ho an'ny antikotima sanatria ny vava fa ho an'ny vehivavy malagasy satria izay no mahatonga nyity hetsika ity hoe hetsika tsy manao politika. Izany hoe vehivavy miray hina miady amin'ny herisetra. Ary anantananay ny lehilahy io satria izay kory tsy féministe fa vehivavy mivoiny miralenta, lahy sy vavy miaraka no ampandroso ny firenena sy ny filaminana eto amintsika.